Kina tanteraka indray no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny alakamisy faharoambin'ny folo ny volana desambra izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba ireto indray ara ny vaovao isan'ny isongadina ao anatin'izao alina izao. Mpitandro ny filaminana fifidianana mizotra ampilaminana toy ny fifidianana tamin'ny fihodinana voalohany no tanjona amin'ny faharoapolo ny volana desambra izao. Fotoana fa ny filoha roa andry ny Razoelina sy Ravalomanana marika miavana ny fandalovan'izy ireo ny Afrika Atsimo izao kosa Andriamatoa Ndrianaljaona Andriamanampy vonina ny hiditra sy ampiatra nitetika sa matrice de l'aide pour le commerce i Madagascar. Manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. 4 andro sisa dia higadona tokoa ny daty ny faharoapolo ny volana desambra fotoana anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa ao anatin'ny fanomanana tanteraka moa ny Cenit amin'izao fotoana izao ary efa maro ihany koa ny zava-bita araka ny nampahafantariny ramatoa Atallah Beatrice androany nandritra ny fihodinana mpiasan'ny amanjery niaraka tamin'ny Cenit tetsy alarobia. Fifanankalozana na tapahombiazana io no azo amin'tinana ny fihodinana fahatelo teo ampanao gazety sy ny voamiramalo tena amin'sahana ny fifidianana mandritra ny tetezamita na ny Cenit tolakandro tetsy alarobia. Fotoana nahafahandramatoa Beatrice Atallah filohany androm-panjakana ity 4 andro melohan'ny andro lehibe irosona amin'ny fifidianana nampafantatra ireo dingana ny toto-sain'ny Cenit mikasika ny fanomanana ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena mitambatra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Isan'ny nivoatra nandritra ny fotoana ary mikasika ny fifidianana fanampiny fa nisy iray faingo telo amin'ny 900 mifidy dia tafiditra ao anatin'izany lisitra fanampiny izany, izany hoe olona misy 4 alina sy 1 hetsy eo. Amin'ny alatsinainy farafatarany no antotany lisy mpifidianana fanampiny izany. Voaresaka ihany koa ny mikasika ny fanentanana sy fitaizana olo-pirenena izay sahan'ny Cenit. Mikasika ny fahasairanana mety hitranga eo amin'ny fitaterana ireo fitanànan-tsoratra na PV makany amin'ny rivotoerana CRMV, indrindra amin'izao vanim-potoana manoran'izao dia nilaza ramatoa Beatrice Atallah fa ampiasaina ny helikoptera mba tsy hisian'ny fahatarana eo amin'ny famoahana ny valim-pifidianana. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa distrika miisa 2.20 amin'izao fotoana izao no efa nazo ireo fitaovana entina nataterana ny fifidianana. Mikasika ny valim-pifidianana dia nilaza ny filohan'ny Cenit fa 410 andro aorian'ny fifidianana no avoaka ny valiny. Tsy miaraka avoaka kosa nefa ny valin'ireo fifidianana rotonta fa ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena no apetraka laharam-pamiana vao miroso amin'ny valin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa nandritra ity fivoriana ity ihany koa no nahafahana nametraka ny fomba fiasa mahomby ho an'ireo mpanao gazety izay hitatitra ny vaovao momba ny fifidianana.